faritra anisan'ny tena mpamokatra katsaka ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo noho ny fananany toetany miavaka. Faritra roa isan'ny iasan'ny fandaharan'asa fanohitra na ny prospere. Fandaharan'asa eo ambany fiahiny ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Arantsono famatsim-bola avy amin'ny FEDA. Tantsaha miisa 700 izay mivondrona ao anaty kooperativa miisa 3 no toanan'ny fandaharan'asa any amin'ny faritra Atsinanana ary tantsaha miisa 70 ao anaty kooperativa miisa 3 kosa ho an'ny faritra Analanjorofo. Efa taona izay no nanomboka nanao tohana teo amin'ny CAP Arina Katsaka ny fandaharan'asa prospere teo amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjorofo. Raha tamin'ny 2014 no nanomboan'ny ny asa taty. Ny tanjona kapobeany eo amin'ny tohana amin'ny CAP Arina Katsaka moa zany dia ny anatsarana ny fidiram-bolan'ireo mpamokatra ireo amin'ny alalan'ny fanohanana ara-teknika sy ny fampitomboana ny faritra ambolena ary indrindra manampy azy ireo ihany koa amin'ny ady amin'ny fahavalon'ny katsaka izay indrindra ny chenille légionnaire zany. Ny aty amin'ny faritra Atsinanana ny tanjona dia ny hamokatra 7,7 taonina na katsaka. Ho an'ny faritra Analanjorofo kosa dia 2,7 taonina ny vokatra katsaka andrasana. Ho an'ny faritra Atsinanana zany dia distrika anankiroa no anaovan'ny fandaharan'asa prospere fambolena katsaka. Dia ny distrika amin'ny Brickaville sy ny distrika amin'ny Vatomandry. Commune maromaro no voakasika ao anatin'izany. Ho an'ny faritra Analanjorofo indray dia distrikan'ny Fenerive-Est ao amin'ny commune Mahambo, ny distrika amin'ny Vavatena ao amin'ny commune Maromitety ary ny distrika ny Soanieranivongo ao amin'ny commune Antanifotsy. Misedra olana ny mpamboly katsaka any an-toerana noho ny fisian'ny olitra lezionaira izay tena manimba sy mampiena ny volo-katsaka izy ireo. Tsy mitaza-potsiny anefa ny eo anivon'ny ministera piasy sy ny fandaharan'asa fa nanolotra vahaolana ho famehezana izany. Ho fanampiana ny mpamboly katsaka ato amin'ny distrikany Vatomandry, ao amin'ny commune Ilaka Est, ny arovana Caroline sy Tsarasambo dia anisany fizarana piège phéromone na fandrika ny arahana tamin'ny fandaharan'asa fanohitra. Ny tanjona dia ny hanaraha-maso ny fitombon'ny lolon'ny chenille légionnaire sy ny iarovana ny volo-katsaka. Nahitana fahombiazana tokoa ny tosika azon'ireo tantsaha-mpamokatra satria niakatra ny vokatra katsaka ary voafeny olitra lezionaira. Dia eny fa na dia teo zany hoe ny asan'ny chenille légionnaire dia nohon'ny zany fagnafody zareo prospere taminay sady zay koa niezaka namono tamin'ny tagnana ary nagnano ady gasy dia mba nahita vokatra zany ny tsiraikaraiky. Sany ezaka ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Arantsono miaraka amin'ny fandaharan'asa fanohitra ihany koa ny fanampiana an'ireo tantsaha amin'ny fampitomboana ny velaran-tany volena amin'ny alalan'ny famadihana ny bainga na ny laboura sy fanomezana masom-bolo voafantina dia ny iraty 200 sy ny panaradoza. Eo ihany koa ny fanomezana fiofanana an'ireo tantsaha amin'ny teknika mpamokarana ho fanatsarana ny volo-katsaka toy ny fanamboarana compost, ny fihavana ary ny fanotorana katsaka. Tsy mikely soroka araka izany ny ministera miaraka amin'ireo fandaharan'asa eo ambany fiahiny amin'ny fanatrarana ny tanjona lehibe dia ny velorano fasiva izay napetraka ny filoham-pirenena amin'ny fahafitantena ara-tsakafo.